Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Jehovah Andriamanitra mikarakara anao. Jehovah Andriamanitra mikarakara anao. Zany indray no ambarany mofinainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 440 ny 17 hatramin'ny 17. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany manao hoe: mihaino ary taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely, izay nobabena hatrany ankibo sy nentina hatrany ambohoka. Na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao, ka izao ihany no hitrotro, eny, izao no hitondra sy hanafaka. Ampitovianareo amin'iza moa aho, sy amin'iza moa no anoharanareo ahy? Ary iza no ataonareo tahaka mba hitahany amiko? Izay mandraraka volamena avy any an-kitapo sy mandanja volafotsy amin'izany, dia manakarama-panefy volamena mba hanao izany ho Andriamanitra. Iankofany sy ivavahany dia betainy eny antsoriny iny ka entiny, ary apetrany eo amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriana. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jehovah Andriamanitra mikarakara anao. Ampitahina eto ry havako malala lay fomba fandraisana tanana izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Mampahatsiaro eto Andriamanitra fa taranaka Jakoba sy sisa amin'ny taranaka Israely no iantefany ty faminaniana Isaia ity. Taranaka izay efa nofidiana manokana, efa nanaovan'Andriamanitra fanekena hatramin'ny voalohany, ka dia ho tanany mandrakizay. Mampahatsiaro ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fiainan'ny Israely manontolo hatrany am-panombohany ka hatramin'ny farany no ho raisin'Andriamanitra an-tanany. Aza ampitahina amin'ny Andriamanitsy izy, na ny Andriamanikafa na ny sampy, ny fikarakaran'Andriamanitra ny olona. Ho an'ny sampy Bela sy Nebo, izay Andriamanitra nivavahany ireo Kaldiana fahizay. Ny hoe Bela moa dia mitovy amin'ilay hoe Andriamanitra Bala, izay midika hoe Andriamanitra amin'ireo Kaldiana. Nebo dia mitovy amin'ny teny hoe mpaminany, izay nanankinana ny hoavy. Kanefa dia hitantsika tsara fa ny momba ireny izay nantenainy dia tsy Andriamanitra mikarakara fa Andriamanitra karakaraina. Hitantsika eo amin'ny 9 zany sy ny 7. Izy no ianao indray no manakarama-panefy azy mba ho tonga Andriamanitra izy. Bataina izy vao tonga eo amin'ny toerana, ary raha mipetraka izy tsy afaka mitsangana. Raha tsetsehanao indray, tena ianao no mikarakara azy, fa tsy izy no mikarakara anao. Mifanohatra tanteraka amin'izany ny an'Andriamanitra. Fony ianao mbola hatrany ambohoka, fony ianao mbola voan'ny ankibo dia efa noraisin'Andriamanitra an-tanana, nobabena ho izy. Ilay Andriamanitra izay nisahirana taminao, ary tsy tany am-panombohana ihany, fa manome fanantenana, malaza ny faneken'Andriamanitra fa na dia mandra-pahantitra, na dia mandra-pahafotsy volo aza,
dia mbola handray an-tanana hikarakara, hisahirana ihany izy. Tsy ny nahary fotsiny no asan'Andriamanitra tamin'ny voalohany, fa ny mikarakara izay no hariany ihany koa. Dia anjaran'izy Andriamanitra mandray an-tanana feno. Fomba n'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany ny tsy mamela irery ny mpanompony, fa manome lalana izy na dia sarotra ary manome ny vahaolana rehetra hiatrehana ny sarotra. Izany no hitantsika amin'ny tantaran'ny soratra masina iray manontolo, ahitana sy atsapana fa Andriamanitra tsy mitsoaka ady, Andriamanitra tsy mamela irery, Andriamanitra manomana fandresena ho an'ny mpanompony izy Andriamanitra. Ka na dia reraky ny fiainana, sasatry ny miarina azy reto vahoaka reto any am-pahababony, dia mampanantena kosa Andriamanitra fa mbola tsy nitsoaka ny fanekeny, mbola mandray an-tanana hatrany izy. Ho anao ihany koa ry havako malala, mpanompon'Andriamanitra ianao, olon'Andriamanitra ianao, efa nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra ianao, dia mampahatsiaro anao ty tenin'Andriamanitra ty fa tsy mitsoaka aminao ny faneken'Andriamanitra, mihazona izany mandrakariva izy. Eny, ny amin'ny hoavy rehetra dia mbola ho raisiny an-tanany avokoa, na ny zava-manahirana, na ny olana, na ny fisedrana, eny, izay rehetra mety mangeja anao dia mbola ampanantenan'Andriamanitra anao ny lalana hatongavana amin'izany, satria Andriamanitra izy fa tsy sampy. Tsy mitovy amin'izay karakaraina izy fa mikarakara. Ny tanany tsy fohy fa mahavonjy, ary ny masony mitsinjo mijery eny lavitra eny. Izany anie ry havany, natonga n'Andriamanitra naniraka ny zanany latokana hanakaiky anao, Immanuel, monina amintsika, mitoetra anday amintsika, mba hikomprendre sy hahatsapa ny zava-misy rehetra iainantsika, satria handray an-tanana antsika izy. Jereo anie ny nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra fahizay, ny rahany andeha irery hionjana trambo kely ny mpianatra, fa rehefa avy eo dia fantatrao fa tsy namela azy irery ny tompo raha sedra zavatsarotra izy, fa indro nanatona azy miseho fa eo amin'ny mandrakariva. Raha toa hita fa matory ny mpianatra mamoy samirery ny sambo kely, dia mampahatsiaro kosa Jesosy fa manana hery sy fahefana aminy izy, ka afaka mampangina ny rivotra sy ny ranomasina sy ny tafiotra rehetra izay mandalo. Eo aminao koa ry havako malala, mety misy zava-manahirana mandalo amin'ny fiainanao, mety tojo olana na ady sarotra ianao indraindray very fanantenana kivy, ka miantsampy atsy, miantsampy aroa, ka indraindray aza alay-panahy mihitsy hitady andriaman-kafa. Ry havako, Jehovah Andriamanitra irery ihany ao amin'ny Jesosy Kristy no mahakarakara anao. Izy no hany afaka mandray an-tanana ny fiainanao. Apetrao amin'ny fanahinao rehetra. Izy ilay niteny hoe eto aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, makanesa ety amiko. Matoky an'Andriamanitra fa tsy hamela anao irery izy. Tsy ny mampiditra anao anaty sarotra fotsiny no asany, fa ny mandray an-tanana ame vahaolana hialanao amin'izany. Matoky ny fitondran'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra amin'ny fahasoavanao izay ry Tompo Andriamanitra tsoto, ilay Andriamanitra ty sy mikarakara anay. Misaotra anao no fandraisanao an-tanana, satria hitanay sy tsapanay ombeny mandrakariva izany. Fa raha miala aminay ianao dia tsy misy mahavonjy anay. Apetrakay aminao ny fiainanay manontolo, ny fanomponay, ny fiainan'ny fiangonana, hiatrika ny fanompona alahady, ny fanomanam-panahy rehetra. Apetrakay amin'ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen.